manantitra ny araba mba hampirarintso anareo tompokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsara mihitsy isika amin'izao fotoan'izao, fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tany amin'iny lalam-pirenena faharoa indy no nandehanan'ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity, ary tamin'ireny toeran'ireny ihany koa no nanolorany an'ireo kandida solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 izany. Anisany nalehany ohatra ny Taouakarion, Manjakandriana, Ambatolaona ary Sambaina. Toy izao ny tato-baovao momba an'izay hoentin'ny Jessica Miray sariny Manu Randrimalala. Mitohatra ny disy ny fitetezam-paritra tanterahin'ny délégationna team K25 tarihiny filoha mpanorona Marc Ravalomanana. Androany ary dia ny lalam-pirenena faharoa indray no nisitraka izay fitsidiana izay. Nitafa tamin'ireo mponina trano izy tamin'ny faritra izay nolalovany. Nandalo tao amin'ny tsenan'ny Karion, tao Manjakandriana ihany koa, nitoy tao Ambatolaona ary Sambaina. Anisan'ny olana any amin'ity distrika ity tahaka ny ankamaroan'ny tanàna eto Madagasikara ny sosialin'ny mponina, toy ny sakafo, ny fianarana, ny fahasalamana, ny tsy fisian'ny asa, fa indrindra koa ny tsy fandriampahalemana. Ireto olana ireto izay voadinika manontolo ary voarafitra ao anatin'ny manifesto. Ny fanatanterahana ity farany izay laharam-pahamehana ho an'ny candidat team K25. Manome toky ny anatanteraka izany rahateo ny filoha mpanorona ny antoko sy ny candidat atolony, anisan'izany ny ao amin'ny distrika ny Manjakandriana Randriamanga William Henry. Misy vinam-piarahamonina ao, fandriampahalemana voalohany, fampianarana ny lalana, ny fahasalamana, ny rano fisotro madio. Izany mampangetahetatsika eto. Tsy matry fahalemana vahoaka tsy afaka mamokatra faindohan-drarahana io raha vao tonga amin'ny Assemblée nationale izay tompokilasy tompovavy. Vonina sy anoana ny candidat ao amin'ny distrika ny Manjakandriana rahateo ny mponina. Mahatoky ny antoko ary mahatoky ny filoha mpanorona azy ary ny candidat atolotry ny antoko team K25. Misy ny Ambatolaona andaniny Yori. Kalvistika aloha dia team ihany. Efa sirtantsika dia team ihany eo. Diary ihany, diariny. Dia isika satria izy natolo dada ho antsika e. Ka dia tena dada ihany no rahatsika. Tsara hatrany ny mampatsiahy fa vonina amin'ny fampandrosoana tanteraka ny candidat solombavam-bahoaka atolotry ny antoko team K25 izay manaja ny etika iady amin'ny tombontsoan'ny vahoaka ary tsy hivady pitokisana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy izao, fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Eo amin'ny resaka fampelezan-kevitra ihany atrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nilaza androany ny sekretera général ny antoko tiako Madagasikara Olgar Malason fa mizotra ny fampelezan-kevitra saingy misy ny tsy tomombana ao anatin'izany rehetra izany raha ny any ivelan'ny Antananarivo ohatra no raisina satria dia misy ny mio ampefy tsy manaraka ny lalàna ataon'ny candidat sasany mampiasa ny anaran'ny filoham-pirenena, eo ihany koa ny fampiasana ohatra ny fitaovam-panjakana. Laurette Berton no mitondra vaovao amintsika sariny Erzora Jonarvoy. Maro ny endrika antso-jay sy tsindry azo lena mahazo ny candidat hafa any amin'ny toerana lavitra ny renivohitra, nambara ny sekretera jeneraly ny antoko team. Ohatra amin'izany ny fampiasana ny sarin'ny filohan'ny repoblika entin'ireo candidat ny IRD manatanteraka ny fampelezan-kevitra. Misy ihany koa ny mampiasa ny fitaovana sy ny fahefam-panjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao.
tsy vitan'izay fa betsaka ireo lehibe ny fokotany no esorina amin'ny toerany amin'izao akatoky ny fifidianana izao no ny antony tsy mazava akory. Tsy fanarahan-dalàna angamba raha izay ny filazana azy ataon'ireo mpifaninana indrindraindrindra moa zany tsoky etona fa tena manao le sotasota sy antsodzay zay le atao hoe candidat mpanjakana zavatra misy aritanay zany na teto faritra maro zay filoham-pirenena ny malagasy rehetra ve ny filoham-pirenena antsika amin'izao fotoana sa filohan'ireo candidat avy amin'ny antoko TGV na maparana ny IRD reo tsy nitiako Madagasikara rery fa reo hafa mihitsy tomobily mpanjakana ohatra plaque rouge lasa avadika plaque noire aritan'ny lehibe sy maro any toerana zany ary indrindra ny fanovana sefokotany ny any amin'ny sisiny any de be da be mihitsy maro ny sefokotany zany nosoloana za mino fa tsy ny filoham-pirenena mihitsy no hoe andika lalàna ny amin'izany fa manararoatra ireo candidat mpanjakana ireo Manay ny mety isian'ny osika sy ny gaboraraka amin'izao firisoana ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara izao araka izany ny antoko tiako Madagasikara ka magnano antsoavo amin'ny seni sy ny tompona ndraikitra mba hijery akaiky izany. Manao manko zay hiverina indray ny reo le lesoka be da be tsy nety tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny satria izay no zava-nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena betsaka ny tompona ndraikitra manao foana mahazo baiko dia tsy mandeha amin'ny tokony izy any fifidiana ary ny seni ary nge ny aiky mihitsy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena betsaka ny lesoka ka mangataka ny seni mihitsy zay amin'izao fotoana mba handray andraikitra ary indrindrindrindra hampanjaka n'ilay hoe neutralité sy andray fepetra mikasika an'ireny fampiasana fitaovam-panjakana ireny Tsy ahivina fa ny candidat natolotry ny team K25 no maro anisa amin'ny candidat milatsaka ho fidiana ho solombavambahoaka manerana ny Madagasikara. Miisa 700 mianadahy izy ireo. Tsy ny candidat natolotry ny antoko team ihany nefa no voan'ny fanindrin-tsindrina fa ny candidat hafa izay tsy miara-dalana amin'ny fitondrana ankehitriny ihany koa araka ny no amafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara hatrany. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ihany ho an'ny boriboritany fahaefatra rehefa nandinika nakambony nakambany ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra hatramin'izay nanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay dia nahita sy nahatsapa fa ny candidat atolotry ny team K25 no hitan'izy ireo fa azo antoka afaka hitondra ny teniny eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Toy izao ny tato-baovao momba an'izay teo amin'ny rindran-tsarin'ny Erzora Jaonarvony. Maro ny fandraisan-dahatra sy ny fisehoana tetsytero nataon'ny candidat solombavambahoaka isan-karazany. Milatsaka ao amin'ny boriboritany fahaefatra tao anatin'izay tapabolana nisy ny propagande zay. Fa resy lahatra ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra fa ny candidat solombavambahoaka natolotry ny team K25 lisitra tarihan'ny Rambosalama Emilien no azo antoka fa hitondra ny marina ny feon'ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Olona mahitsy izany antsoina hoe Rambosalama Emilien izany ary mijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'ny filazana marina ikatsahana hatrany ny tompontsoam-bahoaka ary olona toy izany indrindra no tadiavin'ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra. Ananany Rambosalama Emilien ihany koa ny fahaizana ny traikefa ary olona efa vita setra ihany koa izany lehilahy zany na siofanana ary matoa narotsaky ny team K25 amin'ny boriboritany fahaefatra Rambosalama Emilien dia olona azo itokisana ary tsy mivadika. Ananany traikefa manokana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ka ho ataony vaindondra ray izany rehefa tonga eny Tsimbazaza ny tenany. Toy izany koa ny tontolo mifananantany izay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy satria anisany mampahory ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra. Tsy toeram-boninahitra ny mahadepute fa toerana fanompoana vahoaka. Afa ihany ny candidat solombavambahoaka atolotry ny team K25 raha ny eo amin'ny boriboritany fahaefatra dia tsy izy zany fa Rambosalama Emilien satria fantany tsara ny marary ny vahoaka. Tsy mandaitra amin'ny Rambosalama Emilien izany resaka kolokolo zany. Tsy mila malety fa mijoro amin'ny foto-kevitra araka nefa namola volana azy teo nivon'ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Meo avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25.
fa anisan'ny daty manatantara eo amin'ny tantara Madagasikara ny 17 Mey 2017 no mariana androany izany daty izany izay anisin'ny tolona teo amin'ny kianjan'ny 17 Mey izany tolona izay nataon'ny mpianatra dokotera moa no nitarika an'izy io tamin'izany fotoana izany ary nitarika hatrany amin'ny firodanan'ny Republika voalohany nametra-pialana ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany Philibert Tsiranana maro ireo vondron'olona nametraka voninkazo teo amin'ity toerana manatantara ity ndeha rahantsika vetrany ny vaovao momba an'izay tanterany Laurette Berton sariny Erzo Rajonarvony. Mariana amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny fa-17 taona ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2070 sy 700 izay nitakina ny fanagasiana ny fampianarana sy ny fanafahana tena izy ho an'ny Madagasikara. Ho an'ireo andian'olona tonga nanatrika sy nanamarika izany manokana teny amin'ny kianjan'ny 17 Mey androany maraina dia tsy mbola vita ny tolona ho an'ny fanavotana sy fanarenana ny Madagasikara fa ny endrika isehoany no mety ho samihafa amin'ny zava-misy nitranga tamin'izany fotoana. Tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny datin'ny 17 Mey ihany koa ny antoko tiako Madagasikara. Tonga nanatitra fehezam-boninkazo teny anoloan'ny lapan'ny tanàna ihany koa ny maraina teo ny mpikambana ao amin'ny antoko TIM notarian'ny sekretera jeneraliny izay nisolo tena ny filompanorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny antoko tiako Madagasikara zany androany dia mahatsiaro zany ka tonga eto zahay izay tarian'ny Filo Ravalomanana moa izay soloko tena eto miaraka amin'reto solombavam-bahoaka candidat solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara ireto indrindra moa ny mpikatroka TIM rehetra aneo sy tondra izany hoe fahatsiarovana zany eto amin'ity toerana manandaza ity. Natao izao satria mbola lavitra ny tolona hatrentsika, mbola tsy azo ny zavatra takina natao namoizan'ireo olona miaina tamin'izany fotoana izany. Mbola azo lazaina hoe tsy afaka Madagasikara. Teo tamin'ny 13 Mey 2017 mbola teo ambanin'ny vahoan'ny fanjanatany ny Madagasikara fa amin'izao fotoana izao amin'ny endriny hafa ilay izy mbola maro ireo firenena azo lazaina hoe manjanaka-kolaka ny Madagasikara izay no mampijoro anay indrindra moa ny tiako Madagasikara mba tena tondra izay hoe tolona noentin'ireo namony ainy tamin'ny 2070 zay. Ty toerana ty no fanamarinana sy fanaovana ny hetsika rehetra izay nanoherana ny zavatra tsy nety tao amin'ity firenena ty. Ny tenanay dia anisany mbola nanohy izany tamin'ny heritaona indroa tonga teto amin'ity plasin'ny 13 Mey ity ary fanohizana izay tolona nataon'ireo zoky ray aman-dreny tamin'ny 2017 tsy maintsy mijoro ary mijoro amin'ny famarinana sy antombosoam-bahoaka. Ny antoko tiako Madagasikara tsy latsa-danja amin'izany satria candidat ny antoko izahay. Ny antoko tiako Madagasikara dia nitaizanay hijoro hatrany amin'ny famarinana ary hanohitra ny tsirariny amin'ny zavatra rehetra miseho ho rehefa mikasika ny firenena zany. Tsy latsapaka ao am-pony tanora ankehitriny intsony ny tena fitiavan-tanindrazana ho ny fanehoan-kevitry ny mpianatra izay nitolona tamin'izany fotoana. Raha tolona aloha zavatra tena neverina dia ny hoe ampandroso an'ilay firenena. Izay ny namonono ny ankamaroan'ny tanora tamin'izany tena. Nisy ny namony ainy mbola misy morony velona. Ny mijoro ataontsika mivitsy satria miamaty koa inge sasany efa misy maro ny efa maty nandao an'ity tany ty. Zavatra tiako tsindrina zany ohatra ny hoe singanina amin'izay zavatra tiako ambara amin'ny resaka fampandrosoana. Misy ataontsika hoe marika ihany zany ahitana an'izy. Voalohany indrindra aloha zao rano fianarana, raha fampianarana andresahana dia miempitotongana. Taloha dia tena nilazana ny hoe fanagasiana. Fa raha fanagasiana zao tsombotsombony zavatra nge zao natao fanagasiana. Raha mijery zao tsika raha tamin'izay tany amin'izany taona 2070 zany mbola zaza dia be dia be ny ankizy sanandeha tety amin'ny 13 Mey tety amin'ny 17 Mey tety. Fa amin'izao fotoana izao raha jerena ny ataontsika hoe ny tanora dia tsy dia mivadika atidoha amin'izany resaka fiainam-pirenena izany loatra fa
variana amin'ny zavatra za tsy teny hoe tsy manjary fa tsy dia tena tsy zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena tena mahaliana ny tanora zany amin'ny ankapobeny endriky ny fitotonganana ihany koa zany satria zao ty tanitsika ity dia mila arenina tsotra dia tsotra ny teniko voalohany alohany amin'ny todi amin'ny tany razana faharoa aza ny tena rery ihany ny jerena manarakarak' izany mahaiza fahafoizatena ho an'ny hafa indrindra ho an'ny tany razana momba zay etsika sy tolona tamin'ny 17 Mey 2025 izay ihany dia tsy hoe mivalina ho tantara fotsiny izy ireny fa misy ny lesona azo-tsoahana ibanjinana ny tsaratsara kokoa indrindra ho an'ny tanora sy ny taranaka aty aoriana izany ary misy ny FDB izay azo-tsoahana mba entina makany amin'ny metimety kokoa zany raha ny fiainam-pirenena fa ny onkefitra loarahantsika sariny Erzo Rajonarvony. Natsarovana ireo namoiny ainy noho ny fitiavana ny tanirazana. Androany dia mahatsiaro azy zahay mpitolona ary mbola manantena ary matoky sy mino fa ho avy zany fahafahana no takina tamin'izany. Mitohy ny tolona izay nitohizany teo aloha dia mbola tohizanay koa ankehitriny. Fa mahatsiaro fosina hoe mesy samboza teo an-tany firenena ray manontolo mihitsy tolona natao Madagasikara manontolo. Ny 17 Mey na 13 Mey dia tsy vita ny andro fotsiny fa nomentsika mihitsy anaran'izany ny toerana zay entantsika eto manatantara mikasika an'izany. Izany no vetiverintsika anamarana fa ny olona tokoa no mandalo fa ny tantara mitoetra ary voasoratra ny tantara izany dia ahafahantsika zany makalesona hatrany fa reo zoky ray aman-drenitsika rehefa teo aloha dia nana ny fahasahiny tokoa nahatonga zao tantara na 13 Mey na 17 Mey zao. 17 Mey dia tsika rehetrarehetra koa dia izay no mahatonga anay milaza aminareo hoe tokony fanomentanana ary mihevitra izay fa anany maiza azy tokoa ny resaka culture, ny resaka tantara, ny zavatra rehetrarehetra mampiseho fa zao no maizy atsika eto ary ny tantara tany aloha dia velomitsika ty afara ary rometsika ny lanjany dia lanjany tokoa ny fanavozana zay ataontsika ty afara. Eo amin'ny vaovao sosialy momba ny fahasalamana tsy manao ambanin-javatra ny tontolon'ny fahasalaman'ny olombelona ny eo anivon'ny fiangonana adventista eto Madagasikara. Misy ary ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana totsain'ny fiangonana adventista eto Madagasikara izay atao etsy amin'ny parvy an'Analakely izy io mandritra ny 2 andro. Ny foto-kevin-dehibe ao anatin'izany dia ny hoe mendrika ny azo fitsaboana araka ny tokony ho izy ny olona tsirairay satria dia tempolin'Andriamanitra izany tena ny olombelona izany ka tsy maintsy karakaraina. Laurette Berton no mitatitra ny vaovao sariny Erzo Rajonarvony. Nanomboka androany alatsinainy ary farana maray talata 24 ny volana Mey ny hetsika Expo Santé izay iarahana amin'ny fiangonana Adventiste atao etsy anoloan'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Anjara biriky ho an'ny fanomezana fahasalamana ho an-daolobe no antony nanaovana ny hetsika araka ny nambaran'ny mpikarakara. Izy ity moa zany ao anatin'ilay programa hoe Antananarivo Salama, ny antony zao dia ho fanatanterahana ny baikon'ny Kristy ny amin'ny hoe sitrano ny marary karakaraony salama tsy ampy ny fitoriana ny filazantsara raha ohatra ka atao antsirambina ny fahasalamana. Fandraisana anjara ny fiangonana Adventista tolotra rehetra eto sy izay atao rehetra eto dia maimaim-poana avokoa. Misy ny tolotra ara-pahasalamana isan-karazany marobe ao amin'io Expo Santé io izay natao ho an'ny manangy sy ny tsaiky fa tsy diso anjara ihany koa ny lehilahy. Misy ihany koa ny fanomezana raha maimaim-poana ho an'izay olona mazoto sy mavitrika natanteraka an'izany. Dia ny fizahana fahasalamana zany dia mahakasika an'ireny zaza, tanora, ny lehibe na lahy na vavy. Ny fizahana fahasalamana ny fo sy ny lalandra, ny fizahana fahasalamana ny ativava, ny maso, olona izay mety mila fandidiana na ny amin'ny taovanaty zany na ny taolana izany, ao ihany koa ny lalandra
didipotra zay afahasotanterahana sady amin'izao vaninandro izao. Eo ihany koa ny fitiliana ny diabety, ny tsy mikaretina ny VIH sida, ny fanomezan-dra maimaimpona raha toa ka mila tsika ka te halala ny sokajin-dra. Miara-mientana amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fitondram-panjakana ny hetsika izay ataony fiangonana adventiste momba ny fahasalamana ity. Lohahevitra raha teo ny hoe Antananarivo salama. Miantso antsika vahoaka eto Antananarivo mba hanararoatra ny fotoana valala tsindromandry ambavady ary tongava sika mba hisitraka ireo tolotra maro isan-karazany no karakaraina teto. Eto ihany koa dia tiako ny sotra manokana ny ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo izay nanome maimaimpona izao toerana izao mba ahafana manatanteraka ny hetsika ary ihany koa mandray tanana ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka. Eo amin'ny toekarenina kosa iankinan'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny resaka solika izany. Maro ny mametra-panontaniana hoe ahoana ny momba ny viditsolika, aiza makaiza sy makaiza ny fandehan'io viditsolika io, mandra-pahatonga eny amin'ny mpanjifa. Nisy ny fanadihadiana nataony Jessica iray momba n'izay lafinjavatra izay ka andeha ho arahantsika avy hatrany. 503 ariary ny vidiny iray litatra amin'ny gazoil, 402 ariary ny litatry ny lasantsy ary 302 ariary kosa ny litatry ny solika fandrehatra. Fantaro ary fa miovaova trany ny vidiny solika manerana izao tontolo izao, ka singa 4 no iankinan'izay fiovaovan'ny vidy solika izay. Voalohany, ny vidiny solika tonga eny amin'ny serana jambo. Faharoa, ny fitaterana sy ny volalany amin'ny fitahirizana ny solika. Fahatelo, ny tombony alain'ny mpanjara ary farany ny etra. Koa satria fidina amin'ny dolara ihany koa ny solika dia miovaova araka ny sandany ariary ihany koa araka izany ny vidiny solika eto amintsika. Miankina amin'ny vidiny barila any ivelany sy ny sandam-bola ihany koa araka izany ny vidiny solika tonga eny amin'ny serana jambo. 770 ariary no vidiny litatry ny gazoil alaina any ivelany. 770 ariary kosa ny solika fandrehatra ary 130 ariary ny lasantsy. Fantaro ary fa samy hafa ihany koa ny saran'ny fitaterana ny solika manketo amintsika. 230 ariary ny gazoil, 200 ariary ny solika fandrehatra ary 70 ariary ny litatry ny lasantsy. Tsara ihany koa manamarika fa ny vidiny solika 2 volana lasa no mamaritra ny vidiny solika amin'izao. Izany hoe ny vidiny solika tamin'ny volana Martsa no miatra eto amintsika amin'izao volana Mey izao. Singa iankinan'ny solika ihany koa ny saran'ny fitaterana sy ny fitahirizana. Miainga izany amin'ny fitaterana avy any amin'ny serana Jambony Tomasina ary koa ny anjarany logistika petrolière amin'ny fitahirizana azy. Singa fahatelo ny tombony alain'ny mpanjara izay mitentina 330 ariary isaky ny litatra amin'ny solika rehetra. Ity tombony alain'ny mpanjara ity izay anisan'ny mampitangana ihany koa ny vidiny solika eto amintsika. Tombony alain'ny mpanjara madinika kosa na ny station de service dia 427 ariary isaky ny litatra amin'ny karazan'ny solika rehetra. Singa farany mamaritra ny vidiny solika ihany koa ny etra izay mamaritra eo amin'ny 320 ny vidiny solika. Eo amin'ny vaovao ny tontolo iainana kosa anisan'ny voakasiky ny hoe loza mitatao sy efa iainana mihitsy momba ny fampitehan'ny tontolo iainana i Madagasikara. Nisy raha teo moa ny tatitra izay nataon'ny firenena mikambana momba n'izay fampitehan'ny tontolo iainana izay. Raha ny alan'ny menabe antimena ohatra eto amintsika dia horipaka tanteraka izy io afaka 2.3 taona, zany hoe any amin'ny taona 520 raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra sy fepetra entitra dieny izao. Io dia tatitra nataon'ny WWF. Nory fitiavana no mitondra vaovao amintsika. Mahatratra 400 isan-taona ny ala ringana menabe antimena raha nambarany teo anivon'ny WWF vokatry ny fanimbahan'ny mponina ny ala ao an-toerana miompampana. Araka ny loharanom-baovao azo, ampiasain'izy ireo ny ala anaovana saribao ny hazo ala, ampiasain'izy ireo ihany koa ny tany izay faritra voaharo, ambolena voamaina toy ny katsaka, mangahazo, voanjo. Ny vokatra voanjo izay fantatra favarotan'ireo tansa amin'ny vahiny toy ny sinoa. Fa eo ihany koa ny famatsiana ny orinasa vaventy mpamokatra sakafom-biby eo amin'ny katsaka ary amin'ny mpanamboatra zava-pisotro. Etsy andaniny, tompona ndraiky mpanjakana maro no voatonotona ihany koa amin'ny ity raharaha ity raha ny loharanom-baovao azo.
ny taona 17 aniana azo laka ny fahasimbany ala ao Menabe Antomena. Efa tafakatra 700 ny ala ao an-toerana no potika sy mialany tamingana amin'ny nafitsikoroponina any an-toerana. Nambarany teo anivon'ny WWF fa tsy hisy intsony ny alan'ny Menabe Antomena raha tsy tonga saina ny rehetra, indrindra ireo vahoaka ao an-toerana, raha toka mbola tsy mijanona hatrany ny fanombanany ala ataon'izy ireo. Marina fa tsy ny ala ihany no potika sy olany tamingana fa ireo biby sy ny arena hojanahary ao aminy izay mampalaza any Madagasikara. Ao amin'ny toerana io mantsy dia ahitana karazam-biby sy zava-maniry tsy fahita firy raha tsy eto Madagasikara. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana kosa mirongatra ny alatra moto amin'izao fotoana izao, tsy ny eto Antananarivo ihany fa amin'ny toerana maro saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Manoloana an'izany anefa dia manao ny aintsio zavatra mihitsy ny pôlisy manentsika an'ireny mpangalatra moto ireny. Tamin'ny sabotsy teo ary dia mpangalatra moto anankiray niampy namany anankiroa no tratran'ny pôlisy-pirenena tao anatin'ny hetsika nokarakarain'ny CSP2. Laurette Berton no mitondra vaovao amintsika. Ny aliny asabotsy fa 1 ny volana May teo raha nagnano fisafona ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny pôlisy-pirenena teny Mandroseza no nifanena tamina roa lahy izay nanosika moto, saingy kody avy hatrany ireto farany ka nanao taridositra raha vao natazana ny pôlisy mpanao fisafona. Ny moto roa kosa najanon'izy ireo teo niaraka tamin'ny kitapo babena iray nisy ny pince coupante sy ny finday. Io finday io araka ny vaovao no nahafantarana sy namandriana ny bolo sy nanambonana azy. Olona efa kalaza tamin'ny fangalarana sy famarotana moto alatra ity bolo ity ary efa malaza ratsy amin'izany mihitsy. Moto scooter fotsy marka Yamaha ZR Revolution ny iray tamin'ireo tratran'ny pôlisy izay efa fantatra ny tompony. Ny raiky faharoa kosa dia moto marka Honda 125 mitondra ny laharana 1404 TBG izay tsy mbola fantatra ny tompony hatreto. Tamin'ny famtorana natao azy ireo dia niaiko ny elika vitany izy ireo ary nanoro ny mpivarotra sy ny mpiraitsy kombakomba aminy. Mbola misy olona roa afaka roana amin'ny tirara alatra moto ity, hoy hatrany ny vaovao avy amin'ny pôlisy-pirenena. Fa vaovao hafa mihitsy ity omenanao ity satria miaramila perinasa manodidina ny 200 isa no voaroaka tamin'ny asany mialohan'ny fotoana izay tokony andraisan'izy ireo zany ny karamany nandritran'ny 7 volana farafahakeliny. Voalaza fa hoe osoka ny atao tantaratasy ny idiran'izy ireo ny asa nambaran'ny reto miaramila voaroaka ireto anefa fa dia tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny miaramila zany eto amintsika no nanao ny soni fanekena tamin'izy ireo. Lasa misafotifoty be izany raharaha izany ankehitriny ary dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo zany mba iverenany amin'ny asany ara-dalàna. Edena Eliano mitondra vaovao sary Mathieu Prince. Misesesy ny fandroana mpiasam-panjakana tato ato, saingy tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia miaramila manodidina ny 200 isa mihitsy no nahato tamin'ny asany rehefa ny asa nandritra ny 7 volana farafahakeliny ary tsy nisy fampilazana mialoha. Efa navita servisy legala nandritra ny 2 taona ireto miaramila ireto ary efa noraisina ho mpiasa raikitra nanomboka ny taona 2024. Efa nalefa namitahiraka tany amin'ireo faritra mena toy ny tany atsimo iny ihany koa ary efa nisy tamin'izy ireo aza no maty amin'ny perinasa mihitsy. 7 volana taty aoriana nefa gaga izay rehefa andray ny rappel dia nahazo antso tany amin'ny chef de corps-nay zany hoe ato amin'ny asanay izay dia gaga ihany izay hoe inona le antony zareo moa tsy milaza fa hoe ato amin'ny asanareo fotsinareo, tsy rappel ny raisinay, tsy andamiteny ny raisinay fa tonga dia hoe ato amin'ny asa. Ny fanazavana ny tenen'izareo moa zany dia hoe ahina ho misy osoka, zay zany ny dossier-nay ahina misy osoka ny antony fampiatoana tamin'ny asanay. Dia zavatra mahagaga zany volana oktobra zay nametraka an'le dossier 2017, volana mai 2018 efa 7 mois après zany ahoana moa tsy afantaran'zareo misy osoka ny dossier-nay fa
mbola ny eken'ny lehiben'ny chef d'état major général ny tafika malagasy ihany nefa nidiranay am'le tafika malagasy. Efa tao anatin'ny efabolana izy ireo no nanao antsoavo sy nangataka tamin'ny fitondrana saingy tsy mbola nisy ny aino. Manoloana izany indrindra dia mamerina ny fangatahana izy ireo mba hijeren'ny fitondram-panjakana akaiky ny momba ny asan'izy ireo. Zahay fa maro dingana nataonay fa tsisy mihaino zahay. Ka angamba ny président vasa le zavatra mahazo anay angamba tsy heniny. Nefa gaga zahay manome exemple eto ohatran'le mpiasa tany ivelany reny ene tsy nifanaraka tamin'ny président eny sandreny tany ivelany tany. Fa lafa nitaray tamin'ny président reo de nandray andraikitra président. Maro ny vahoaka manao fitaraina manao grevy. Mandray andraikitra président manao grevy androany le olona rapitso voavany problemany. Nefa zahay angamba la tsy mavandy fa misy eo am'Katomoana naovana ity fitarainana ty tsisy miheno zahay ty very zo sa ahoana. Hanao ino moa zahay zao? Very avenir zahay ino hamelomanay ny vadinay manjanaka anay. Zahay zany misy eo amin'ny ronja teo zahay nahato tamin'ny asanay miaramila zany mandera Madagasikara zany de voakasika ny daholo moa zany natafika nabakabaka na andranomasina na tafika tanety zany de malahelo zany zahay de mba mitarainy zay mba hiverinanay amin'ny asanay ary koa mba azahoanay ny rapelanay nandritra ny volagna eritaona lasaka ny asanay zany. Misy amin'ireo miaramila sasany nefa no tsy nahavita ny fiofanana miaramila akory nefa voatazona ho mpiasa raikitra ihany. Tsy ahivina fa nanao toy vakana ny fandroana mpiasam-panjakana tao anatin'ny 3 volana izao. Isan'izany ireo mpiasan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miaraka amin'ireo mpanao gazety ny Aino Manjery-Panjakana. Re ihany koa fa esorina amin'ny asany na ampidinana sokajy ireo mpiasan'ny ministera ny vola sy ny teti-bola izay niditra ny asa tamin'ny fitondrana HVM. Eo amin'ny vaovany fanatanjahantena Totosa Omaly ny fifaninanana Tsipikanety be izay no karakarainy ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany voalohany. Lisitra tarihan'ny Antitra Razafy Manantsoa. Andeha ho fantaritsika ny tsara ho fantatra momba n'izay etsika ara-panatanjahantena izay tanteriny Germain Menjanahary sarin'ny Mathieu Prince. Lasany Vespa ny amboara tamin'ny taranja Tsipikanety be izay no karakarainy ny lisitra voalohany ho an'ny boriboritany voalohany. Resy tamin'ny isa 12 no 2 ny triplete avy ao 67 hektara avaratra tamin'ny lalao famaranana natao Omaly. Araka ny fanazavany ny metra Antra dia afa mihitsy ny olona ty fanatanjahantena ka izany indrindra no mahatonga azy navitrika niara-niasa amin'izy ireo. Voalohany indrindra alohan'ny tenako dia nanao sport be ary mbola manao sport hatramin'izao. Hafa ihany ny olona sportif amin'ny fiainana ary hita amin'ny andavanandro zany. Hita amin'ny resaka mental zany, resaka amin'ny persévérance, ny resaka discipline, resaka fahasalamana koa anatin'izay. Fa indrindrandrindra zany ny olona sportif dia olona tsy manaiky lembenana fa miady hatrany ary tsy manaiky lembenana amin'ny moramora fotsiny zany. Mahatratra 80 ny mpandray anjara tamin'ity lalao ity ary samy nahazo mari-pahatsiarovana tamin'ny kandida atolotry ny team K25 eo anivony boriboritany voalohany avokoa. Mbola maro nefa ireo taranja iarahana miasa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Zany rehetrarehetra zany dia raha miasa mitindray mitoraka ty. Ny fisiny Benjamakio anatin'ny lisitra tarihan'ny maître Yantra dia nanome lanja be ny rugby adinombo lehibe isa-tsokajiny. Mbola tsy nisy ohatry zany teto Antananarivo ary eto Madagasikara mihitsy moa ny tenentenenana anazy zany sambany eto Antananarivo boriboritany voalohany no karakaran'izany miaraka ny maître Yantra adinombo lehibe eo amin'ny stade Mahamasina ahitantsika ireo ekipa lehibe eto amin'ny boriboritany voalohany misy ny 2e, 3e division fa ihany koa manao ny Champions League ary le élite ihany koa zany. Izany rehetrarehetra zany dia hitantsika amin'ny 19 mai dia hitanana telo rehetra na mpakafy na tsy mpakafy ndroia ho avy eny amin'ny Mahamasina Kianjabe Mahamasina raha amin'ny alahady zao 19 mai fa lanonana be miaraka amin'ny taranja rugby zany amin'ny andro. Sahiran-tsaina kosa ireo tanora mpampiasa ity kianja filalaovana Tsipikanety be ity satria misy olona mitonona ho tompon'ny tany amin'izao fotoana izao ary mikasany anakatona ny kianja. Isorana ny mpampiatrano fa nafinaritra ny lalao izay natao. Eto moa zany antsika dia hoe izay maresy tsy obiana, izay resy tsy akoraina akory.
fa ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ity dia ny fahaizana amin'ny lalao aloha sy tsy asiana fa manjary ratsy tare ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ity dia ny fahaizana miara-amin'ny lalao ny fair play izay hita fa mifanaja tsy daholo ianareo rehetra discipliné ary ampiralahina ny zavatra natao ny manaraka an'izay fantatro ihany koa fa eto amin'ity toerana ty sy ianareo rehetra dia tia taranjaka nety be ty vonina hiara-iasa aminareo foana rehefa tsonareo dia tongava fa manampy anareo fantatro ihany koa fa misy olana ny taninanantsika ny tany ty lalaovany ty mahay lalàna kely ihany dia mba afaka mitondra ny traikefa koa anampinanareo mikasika nyty toeranyty olona mipetraka amin'ny cité Pefloa fantatro loatra ny tantarany tony tany tony fa tsy misy tany misy trano maniry ho azy tsy cité no maniry eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana zany nisy aire de jeu nisy espace vert atsika amin'ny cité tony fa tsy an'olona zany fa misy zavatra tsy manjary eo matoa lasa n'olona tony tany tony fa tsy avelantsika ho lasa fotsy toatra zany fa tsy maintsy miady tsika araky ny fanampim-baovao dia tamin'ny taona 2024 no nanaovana ny taratasy sy fifampivarotana ary efa niakatra teny anivon'ny fitsarana mihitsy ity raharaha ity amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25 dia iny vaovao momba ny fananana tsipikanety be no karakarainy ny kandida solombavam-bahoaka tolotra ny tim K25 ao amin'ny boriboritany voalohany lisitra tarihan'ny maître Anitra Razafy-Manantsoa iny ihany koa no namaranantsika ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko